etsika ny vehivavy randrana syndikaly no sakanana no hitsakitsana nyzony vehivavy fatrandry ratsy any avaratra tombanana ho lasa rivo-doza atao anatin'ny 4 ora hoy ny meteo vehivavy tiako i Madagasikara le tsy fandriam-pahalemana le fampahantrano izahay ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy zosy fitoviana ary fahaleovantena no teny filamatra nentina nitondrana hafatra sy fifampizarana nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho fanajana ny zony vehivavy androany ho an'ireo vehivavy mpikatrika eo anivony antoko tiako i Madagasikara vehivavy samyjoro malona ny herisetra sy ny fanavakavahana ary ny tsy fanajana ny zony no andro sy ho avy ny firenena ho an'ny Madagasikara nefa tsy omendanja firy ny vehivavy eto an-toerana raha ny nambarany Clémence Rarinirina na eo amin'ny fampitana fahalalana izany na eo amin'ny fiarovana ireo samy miotra sy mandray andraikitra toy ny tranga vao tsy elakory dia ny nahafatesany Rasazina Rindra be ny tanàna tao Mangataboangy toa zary fankalazana fotsiny arak'izany ny 9 Martsa raha tsy misy ny fandraisana tanana sy asa mivantana miantraika amin'ireo vehivavy ka ny fanjakana no voalohany amin'izany raha ny fanazavana ny vehivavy olom-bofidy vitsy anisa mba mandray andraikitra aza tsy misy mpiaro fa mbola avela vonona amin'ny fomba feno abibina ny sasany mba nijoro na vela maty tany amponja ary izay velona toriana anaovana antso-jay sy ny sisa tsy voatanisa mangony fotsiny raha miresaka an'izany tsy fandriam-pahalemana izany sika ny fisin'ny ankizivavy sy vehivavy varira alana voamaso ny ankizivavy tanora eny misy koa zany reny voaolana andro ny 9 Mars androany andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy ka malahelo ao milaza amintsika fa raha mbola zao fitondrana tsy mikatsaka afa-tsy ny amongotra ireo tsy mitovy hevitra amin'izao dia tsy ho tanteraka mihitsy izany fanajana ny zon'ny vehivavy izany zay ho ano antony hitakitsika andomantsika latabatra hitabatabatsika mandra-pahatanteran'ilay teny filamatry ny andro ny 9 Mars androany hoe ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy zo fitoviana ary fahaleovantena mijoro hatrany manoloana ireo endrika tsy fihetezana maro eto amin'ny firenena ny avy aty amin'ny fanoherana takiny izy ireo nisitrahany vehivavy malagasy ny zony araka ny tokony ho izy tsy hijanona ny tolona raha tsy tanteraka ireo rehetra ireo ny zotsika no takitsika mbola tsy tanteraka izany kanefa tsy maintsy miady vao mahazo voateraka isika rehetra samy tsisy nataditra tamin'iza teraka dia nitomany fa voateraka isika dia miady ny ovelona miady ny voaka ao ankibondreny ao ny zavatra rehetra izay atao raha tsy miady dia tsy azo ny ady ny zony vehivavy ady nataony reo zokontsika ray aman-drenitsika tany aloha rehetrarehetra any fa isika koa mbola mady misy ady atrehana amin'izao fotoana zao hoatehan'ny fanoherana manokana dia ady mafy ny andritra fotoana maro zay PDB zay fitakina zavatra nataontsika zay aza amin'ny kely soroka mandraisa andraikitra amin'ny tandrifiny tsirairay na any amin'ny fokotany na any anatin'ny commune maninareo mena mahereza be mihitsy nareo ao amin'ny commune ao aminareo CU ao mena mahereza be mihitsy nareo fa tsy moramora zany marina tsy moramora ny andraikitra ninona zay atao fa rehefa atao mpitiavana rehefa atao amin'ny fo madio dia vita daholo zany rehetrarehetra zany dia rehefa tonga any amin'ny zavatra tanjona iritsika tsika rehetra dia faly satria nandray andraikitra teto amin'ity firenena ity fa rehefa tsy nanao an'izay ianao dia tadidio tsara za fa tompona andraikitra ihany koa amin'ny tsy fahombiaza ny fiainana zay ataontsika misy anjara biriky oetitsika fa be dia be koa ny miankina mitondra fanjakana ny atsika no ataontsika fa tsika tsy manao ny asany zay ilay izy fandraisana andraikitra sy fasahiana mijoro manoloana ny tsirariny arak'izany no takina amin'ny vehivavy
tsy ho an'ny androany ihany fa amin'ny fiainana andavanandro eo amin'ny fiarahamonina sy ao an-tokantrano. Manana ady voalohantsika ato anatin'ny antokantsika dia anankiray sady eo anatin'ny objectif de millénaire dia ny andraisan'ny vehivavy andraikitra amin'ny taona 340 dia mba ho tratra le tanjona tratrarina amin'ny taona 340 dia mba 50 isan-jato ny vehivavy mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Atompitsika ato amin'ny antoko any fandraisana anjara ny vehivavy dia ao anatin'izany ny mpanolotsaina ny be ny tanàna manentana antsika dia n'izao hianatra tsara iofana afahantsika mandray andraikitra fa rehefa ananantsika le finiavana vitantsika io. Nanosina ny fankalazana ary ny arahaba sy nitondra teny firarian-tsoa ho an'ireo vehivavy rehetra ihany koa avy ao amin'ny birao politika TIM tamin'ny alalan'ny solotenany amin'izao andro ny vehivavy izao. Tsy teny akory izay ndeha nandeha amin'ny toromarika anareo fa tena tonga hiarahaba satria andro androany natokana ho an'ny zony vehivavy dia izay no atongavana eto ao anatin'izay fiarabananareo izay. Raha tsisy vehivavy teto an-tany tsisy zavatra nanjary ary hita mihitsy izany ao anaty tokantrano ao. Ny tiana ho tenenina ao anatin'izany dia manaiky izahay fa mafy nareo vehivavy ary ianareo no tena hifototra hifaharan'ny firenena ary mbola taratra izany aty anatin'ny antoko mbola vehivavy ny fototra hijoroany ty antoko ty satria tena mbola vehivavy no maro anisa ary vehivavy tena rehefa hijoro dia tena mijoro ary tena manana conviction tanteraka ohatra zao ataonareo androany zao dia misaotra be dehibe anareo ao anatin'izany. Isaorana manokana ianareo ny safidy nipetraka eo amin'ny toeran'ny vehivavy maro anisa izay sahirana mampiseho ary ny tenin'ny fahoriana mahazo ny vehivavy tena misaotra makasitraka nanareo rehetra izay. Leo ny tsy fandriam-pahalemana izahay, leo ny tsy fisiany jiro sy rano, leo ny fampahantrana. Soratra ny rantiranty tamin'ny akanjony isalorana ireo vehivavy, nentiny nitakina ny zony avokoa ireo. Matsiaro miaina na teritery izy ireo, ka maniry iaina na tontolo milamina. Eny fiarahamonina ny tena lesika hoe lasa miova aloha zao ny aniny, miova zao ny fiainana. Taloha ny lehilahy mamelona, zao ny vehivavy indray ny lasa mamelona. Dia jerena ny zon'ny vehivavy hoe apetra ao amin'le tena toeran'ny vehivavy anankiray satria zao vehivavy sady lasa ray no reny dia tianay izany hoe mba ho tena ho reny mpianakaviana samy joro ny reny tsirairay be tsy nieritreritra tsy ny hoe vony ihany fa nanteny marary ary ny teny dia efa reny dia tena marary indrindra ny vehivavy ny vono ary angamba mbola azo le ferina ny vono sy ny zavatra maro be mety hoe mahazo fa ny tena marakarah ny vehivavy indrindra dia manentana ny lehilahy zay hoe le teninareo remboamboamboary mahafinaritra be aloha sady maro be ny tonga ny vehivavy mo ny andro mo fety raha teo dia faly makasitraka izy zany ny fahafantarako anazy dia tokony hoe malalaka ny vehivavy miresaka rehefa misy zavatra rehefa misy tsindra azo lena mahazo azy dia tokony halalaka ny vehivavy miresaka fa tsy ho tsindritsindrina na hoe atao hoe resa vehivavy zany ny fitondrany anazy dia efa tsy mety zany. Tsy nasakana ireo vehivavy mpikatrika eo anivony antokotiko i Madagasikara ny orana nandrotsaka nandritra ny diabe nanamariana izy ireo ny andro ny 7 Martsa androany. Vehivavy marobe reny mpianakaviana sy tanora no nirahina nitaky ny zony ny ainga teto amin'ny birao foibe ny antokotima Belera androany namakivaky an'Andravoangy ny azo ny kanja ny finoana Magrobeoririka. Diabe ho fitakinana izy ho fototra vohitsakitsaka no ny tanterana nandritra izany. So ny takinay zany zao t-shirt anaovanay izao dia misy hoe leo tsy fisian'ny jiro sy rano, ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahafahana amin'ny teny maneho hevitra. Zay zany amin'ny ankapobeny le t-shirt nanaovanay. Dia iny zany tonga dia hoe afatra omena mpitondra fanjakana ankehitriny hoe mijaly anie vahoaka malagasy
fa tsy arakaraka izay tradradradraina eto sy eroa hoe tena manan-karena miadana satria misy zaozao fa dia hita mihitsy ny fijaliana io zany nampatonga ny nanao t-shirt mitovy na ahafahanay miteny hoe inona ilay zavatra tena takin'ny vehivavy amin'izao hohanina izao. Ny farana tamin'ny korana sy fizaham-pahasalamana maimaim-poana ny hetsika nanamariana ny andro ho an'izony vehivavy. Zava-dehibe ny hetsika ary antenaina hitera-bokatsoa ny fitakiana ny tanterana raha ny fanazavana. Fizaham-pahasalamana maimaim-poana no namaranana ny fankalazana ny andron'ny 8 Martsa ho an'ny vehivavy tiako i Madagasikara. Fanohanana ara-pahasalamana tsy nanavahana fa ho an'ny rehetra izay nitanterana teto amin'ny Makro Beoririka. Tomefy olona ny toerana nanararoatra ny mahamaimaim-poana azy. Iaraha malala ny fahasahiranana ho ireo tonga ny zafahasalamana ka zaraza misy hetsika toy izao. Voalohany indrindra aloha dia tsy misy vola le izy, mahazo fanafody maimaim-poana dia manararoatra kely satria sahirana na ny andeha ho any amin'ny dokotera raha rehefa tsisy vola sahirana, izay no tena marina. Tsara raha misy an'itony dia isaorana be dia be andry zareo mpikarakara, tena misaotra mipikarakara rehetra. Attention miakatra be dia izay no jerevako teo atraka mahafinaritra. Misaotra betsaka amin'ny tompona andraikitra nanao izao fizaham-pahasalamana ho anay izao. Tsy ny vehivavy ihany no tonga ny zafahasalamana teto fa teo koa ireo raim-pianakaviana. Lafo dia lafo ny vidim-panafody ka tsy mahasahana izany eo am-pelantanana. Hoy ny fanazavana ity raim-pianakaviana ity antony nandehanana ho an'ny androany. Lehibe dia lehibe tokoa aminay izany ny fizahana sala amin'izao. Tia moa andro ny vehivavy tsy fangefa manaraka eto ihany moa ny tena tsy maintsy mizaha-pahasalamana ihany satria zara raha misy an'izao voanin'andro ka dia fisaorana sy fakatelemana mihitsy ny atao. Dia anareo dia ararotina mihitsy izao fotoana izao amin'ny fizahana fahasalamana maimaim-poana izao na amin'ny fanafody satria ny vidin'ny fanafody ampiasaina manalina fa tsy manentinentina ka dia isaorana indrindra aloha ho an'ny mpitatana izao ny indrindra fa ny atoko. Amin'ny ankapobeny ny faharerana sy tsy fampiny hery fiarovana nahazo ireo tonga ny zafahasalamana fa eo ihany koa ny aretim-bavondra ny fanazavaam-pitsabo. Mila fanohanana ara-tsakafo ny ankamaroan'ny olona raha ny fanazavana hatrany. Vavony dia reraka tsy ampy vitamine sy calcium ilay olona, tsy haiko any amin'ny resaka sakafo angambany dia izay no mandreraka an'ilay olona. Resaka salan-taona indray dia manao ahoana izay? Ny taonan'ny olona izay nandalo teto izany dia resaka tension dia eo amin'ny 65 ans 72 ans. Fa ny tanora zany somary vitsivitsy dia ny bevoka koa moa zany ao anatin'ilay izy. Faly ilay olona tena faly ilay olona hoe misy zavatra ohatr'izay sady ny fanafody koa zany ilay zaraina gratuit dia fanafody tsara. Tafiditra ao anatin'ireo zotsy voaja ny fisitrahan'ny vehivavy malagasy fahasalamana araka ny tokony ho izy. Ahitana taratra izany ny tany fampiasana ny fomba fandrandram-piterana eto Madagasikara raha araka ny nanasokajiny teo anivon'ny banky iraisam-pirenena. Ambany ny tany fampiasana fomba fandrandram-piterana eto amintsika indrindra eo amin'ny tanora kanefa ny raika amin'ny 300 ny ankizivavy eo anelanela ny 13 hatramin'ny 15 taona dia efa niroso tamin'ny fanambadiana avokoa. Anjara andraikitra ny sindika ny manome lanja ny zo. Isan'ny taona ny randrana sindikaly dia mankalaza ny andro natokana ho an'ny zon'ny vehivavy isaky ny 8 Martsa toy izao. Diabe no anamarian'izy ireo izany. Tamin'ity taona ity anefa dia nosakanana tsy navela nanao izany hetsika izany izy ireo. Tsy nekeny teo anivon'ny prefektura ny taratasy fangatana nataon'izy ireo. Midika izany fa tsy manaja, mangeja ary manitsakitsaka ny zon'ny vehivavy ny fanjakana io hatrany ny fanazavana. Fa ho any tamin'ity taona ity zany nanao ny fangatahana amin'ny mahasindika ny sindika moa zany dia tsy maintsy hajaina ny lalàna eo amin'ny firenena dia natao ny fangatahana teo eto amin'ny autorité manam-pahefana zany teto anivon'ny faritra tanàna na Antananarivo renivohitra, tany amin'ny préfet sy tany amin'ny commune. Mifandray moa zany ireo dia
miandriny avy any amin'ny préfet aloha nivoaka ny taratasy avy any amin'ny préfet zay valiny zay fangatahana zay ho an'ny omaly zany nivoaka le izy omaly 7 mars nanda an'izay hoe fangatahana avy amin'ny randrana syndikaly hanao fanehoana pahabemaso an'izay hoe fivoizana zonony vehivavy zay ho anay manokana zany aloha iny safidy iny ary fanapahan-keviny iny tsy afaka miteny zay hoe zay tsy manaiky an'izay fa zay mifanapahan-keviny zay tsy maintsy manaiky satria araka ny voalazako teo hoe lalàna no voizina lalàna ny resaka de zay moa zany ny zava-misy de tianay zany no manamarika eto hoe ny fanjakana mihitsy zany no mangeja amin'ny vehivavy manitsakitsaka ny zon'ny vehivavy manampim-bava ny vehivavy ary tsy vehivavy fotsiny fa vehivavy mpiasa satria randrana syndikaly dia solotena ny mpiasa. Tsy mitombona ny valokafatra ny prefektiora tao anatin'ny taratasy fandavana nilaza fa tsy mahalala ny olana mianjadan'ny vehivavy ny randrana syndikaly ary tsy manana fahafahana amin'ny resaka izany. 700 ny olona tonga mitaraina ao amin'ny randrana syndikaly ka mitady vahaolana nefa dia vehivavy avokoa. Ankoatr'izay, nolazaina ihany koa fa manohitoana filaminam-bahoaka ny hetsika nokasaina ataon'ireo vehivavy avy amin'ny randrana syndikaly androany. Ato moa zany atao anatin'ity votoatin'le valiteny dia hoe tsy manana tsy mahalala an'izany olana mianjady amin'ny vehivavy zany nareo ary tsy manana fahafahana na hoe habilité iresaka momba an'izany. Zay zany moa ny ato akoatra ny hoe fanohitohinana filaminam-bahoaka satria le hoe anao hetsika eny an-dalambe zany de hoe manohitohina filaminam-bahoaka hono ka asa na efa nisy vehivavy tanapolo nanohitohina filaminam-bahoaka asa tsy fantatro aloha zany fa zay moa voalaza atao anatin'ity taratasy ity de isa-taona de manao zay ary hitantsika zany mpanao gazety mahafantatra an'izany fa manao an'izay hetsika zay foana ny randrana syndikaly isa-taona. Isa-taona ihany koa raha ohatra ka manome zay proposition hoe ariny lalana tiana andehanana ka tsy mety amin'ny préfet le izy de manome izy hoe ariny lalana andehananareo manaraka zay satria manara-dalàna zahay de manaraka an'izay direktiva omeny fa tamin'ity zany tsy nisy zay fanomezana sosikevitra zay fa tonga de hoe tsy mahazo miteninareo satria tsy fantatrareo zany momba ny vehivavy zany tsara ho mariana de zao hoe ato anatin'ny randrana syndikaly 70 mpikambana de vehivavy daholo dikan'izany zany tsy afaka hiteny andriamatoa préfet fa tsy fantatray zany resaka momba ny vehivavy zany ary tsy fantatray ny olona ny vehivavy. Ny 700 mpitantana ato anatin'ny randrana syndikaly ho an'ny syndika ato anatin'ny randrana syndikaly de vehivavy dikan'izay zany mbola manamafy zahay fa fantatray zany resaka momba ny vehivavy zany ny olona tonga mitaraina eto amin'ny randrana syndikaly isan'andro de eo amin'ny 70% azonay lazainy zany hoe vehivavy ny tonga eto de tsy afaka hiteny mihitsy zany tsy misy olona afaka hiteny aminay hoe tsy fantatray zany olona ny vehivavy zany ary mbola mamahan zany olona zany araka izay azo atao sy ny fahefana omeny lalàna sy ny zo omeny lalàna anay zay ahafahanay manao an'izay de tsisy olona afaka hiteny aminay mihitsy hoe tsy fantatray zany olana setrainy ny vehivavy sy iaina amin'ny vehivavy zany. Betsaka ny olona menjady amin'ny vehivavy manoloana ny asa ka izany no kasaina ampahafantarana sy ny takiana mba ahazona misitraka ny zony saingy izao voasakana izao. Ho an'ny vehivavy randrana syndikaly manokana dia efa voasakana ny 7 martsa ka manaja ny safidin'ny fanjakana izy ireo saingy tsy angina kosa izy ireo fa hijoro manoloana izao fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy izao. Ny 7 marsa androany zany hoe androany le andro ho an'ny 7 marsa aloha zany dia efa nsakana n'izay atsainay zay satria zay manaraka mahasyndikaanay manaraka ny fepetra sy ny lamina petraky ny fanjakana zahay fa kosa ity indray de tsy afaka tapenana ny vavanay tsy teny tsy afaka tapenana fa ty de tsy maintsy avoakanay manerana an'izao tontolo zao hoe ty ny fanitsakitsahana ny zo ataon'ny fanjakana malagasy ty fanitsakitsahana zon'ny vehivavy ataon'ny fanjakana malagasy ty Madagasikara zay zany tsy maintsy ho ataonay zay hetsika zay.
Niady amin'ny herisetra ny tolona ho fampanjakana ny zon'ny vehivavy tamin'ny alalandreo fampiofanana tetika asa isan-tsokajiny santonana amin'ireo asa natao ary hotohizana ho an'ny fikambanan'ireo vehivavy mpanao gazety malagasy izay nanamarika ihany koa ity andron'ny zon'ny vehivavy ity. Isan'ireo fandarana asa lehibe ho fiarovana sy ho tantsoroka ireo vehivavy mpanao gazety ny arana na iaran'ny herisetra ny tetika asa aviavy anampiana ra-pitsarana ary ara-moraly ny vehivavy mpanao gazety tratra ny fanitsakitsahana ny zony na ny tsirary ny eo ampanataterahana ny asany. Ankoatra ny aviavy dia eo koa ny resaka fahasalamana toy ny ady amin'ny hoamiadana. Ifantoka betsaka amin'ny tantsoroka maha-olombelona ireo tetika asa oman'ny AFJM amin'ity taona ity. Amin'ity taona ity zany izay mieritreritra hoe hiditra kokoa ny amin'ny resaka fanatsarana ny andavanandrom-piainantsika. Ohatra ny hoe formation en décoration d'intérieur. Satria efa be dia be zany le formation ohatra ny hoe journalisme scientifique, resaka hoe vehivavy sy ny journalisme, resaka ny droit ny vehivavy ao anatin'ny journalisme. Dia efa betsaka zany sy karazan-javatra ohatr'izay nomena nandritra ny taona maro. Dia amin'ity zany mba hoe hiompana kely amin'ny hoe resaka bien-être antsika vehivavy le izy. Ankoatran'izay le resaka ady amin'ny violence envers ny journaliste vehivavy ihany koa mbola mitohy le aviavy le natao publication iny dia séance ana yoga mbola iarahantsika amin'ny mpiara-miasa dia ny formation en entrepreneuriat dia ny image en ligne. Tatoato ihany koa zany misy ny resaka débordement amin'ny resaka fanaovana publication en ligne, resaka vaovao diso vaovao noadisoana dia somary renforcena kely zany resaka hoe image en ligne ahoana fomba fikolokolotsika an'io imagetsika amin'ny Facebook io. Inona ny tokony publiena, inona ny tsy tokony publiena, inona ny tokony partagena, inona ny tsy tokony partagena. Dia ny resaka reconversion professionnelle satria efa misy amintsika taona maro no journaliste dia mety misy hoe mikasa hiova asa na hoe mieritreritra hoe inona no asa ataoko raha tsy hanao journaliste intsony izay zany tena tanjon'ity formation iray ity hoe resaka reconversion professionnelle ahoana ny atao mba hifindrana tsikelikely any amin'ny domaine hafa. Ny fikarakarana ny tarehy amam-bika ny fomba fisakafoana ara-pahasalamana no nentin'ireo matianina ho amin'izany tamin'ireo vehivavy mpanao gazety tamin'ity androandroany ity. Ny tantsimo agroalimentaire ohatra ny zaratra kefa momba ny fomba fisakafoana ny sakafo ara-pahasalamana. Ny OTP indray nanofana momba ny fikarakarana tarehy. Ny tanjona moa zany be da be satria ampalalana ny olona rehetra hoe inona daholo ny fomba iarahana miasa, afaka miara-miasa foana amin'ny zavatra rehetra atao satria raha ny OTP voalohany no resahana dia misy ny hoe école OTP, faharoa misy ny antsoina hoe association OTP. Ny association OTP zany dia misy ny atao hoe formation professionnelle ao anatiny. Formation professionnelle zany dia ao anatin'ny fanaovana ny fikarakarana ny vehivavy satria andro vehivavy ary miara-miasa amin'ny OTP koa dia ny 700 dia vehivavy daholo ka vonona foana zany ny OTP miara-miasa n'izay vonona mandray manolo tanana. Enjato mahery ireo vehivavy mpanao gazety mielipatrana manerana nosy mivondrona ao amin'ny AFJM izay mikendry hatrany ny ampivelatra ny maha-olona ny vehivavy misehatra anatin'ny asa fanaovan-gazety. Ny fikambanana zany dia manana tanjona ampivelatra ny vehivavy izay manao ny asana fanaovan-gazety dia izay no mahatonga anay manao hetsika tsy hoe mahakasika ny fanaovan-gazety fotsiny ihany fa mivelatra be ohatra hoe amin'ny fikoloana tarehy na vatana ny fisakafoanana ara-pahasalamana zany hoe maha-olona azy mihitsy zany no ezahan'ny fikambanana tsy njovona dia ny tanjonay zany dia ny tonga ny vehivavy mpanao gazety malagasy rehetra ho mivelatra sy mandroso satria izay mandroso ihany afaka hampandroso ny firenena. Ankoatra ny tantsimo agroalimentaire, ny OTP dia miara-miasa akaiky amin'ireo vehivavy mpanao gazety ihany koa ny sampandraharahan'ny firenena mikambana misahana ny ankizy na ny UNICEF.
Trano 20 misy fianakaviana manodidina ny zato no noravana tamin'ny fomba feno setra omaly tao Ambohidranomanga Ambohidratrimo ka natonga fianakaviana anjato ny tsy manan-kialofana. Vao maraina no nanatanterahany mpitandro filaminana ny baiko azon'izy ireo kanefa efa hariva vao nisy nampafantatra izany teo amin'ny ivon'ny komina izay tompona andraikitra voalohany amin'ny olona eo amin'ny faritra Iadidiny. Matsiaro atao ankilabao ny komina ary maneho ny fihetsika fa lasa tompotrano mihono izy ireo amin'ny zava-misy mitranga. Na izany aza nefa tsy raviravitanan'izy ireo fa hijeriny vahaolana makasika io tranga io. Raha ny tena marina dia malahelo ihany zay satria ny olona hafa indray no mandamina eto amin'ny tanàna misy anay fa izay dia lasa tompotrano mihono ka tsy hitanay lasa na izay mpitondra raha ny ampitantana dia lasa miraviravy tanana eo anatin'izany hoe asa sanatria tsy mahatoky anay ve ny vahoaka sa hoe tsy mahavita azy hoe izahay sa nefa rehefa tonga ny avy eo dia mitaraina aty aminay zareo izay zavatra tsy fantatray akory ny fisiny fa ny olona hafa izay tsy eto anivon'ny komina sy ny distrika indray no mahafantatra. Ankoatra io, fanambogoavana petraky ny komina Anosiala ny fanomezan-danja ny vehivavy hisihatra bebe kokoa amin'ny politika sy ny fitantanandrara-panjakana izay tafitra tanteraka anatin'ireo izo tokony hosotrany vehivavy. Mbola lavitra ny ezaka ho an'ny komina Anosiala saingy azo heverina kosa nanatanterahan'izany. Manana ejika sy fahaiza-manao ny vehivavy afaka hitondra ny anjara-biriky amin'ny fampandrosoana ny komina ka mila omena sehatra sy omen-danja bebe kokoa. Ho an'ny komina Anosiala manokana, mbola vitsy ireo vehivavy manana andraikitra saingy na vitsy azy izy ireo azo lazaina fa afaka hitondra ny fampandrosoana. Raha ny tena marina dia mbola tsy tena maro loatra ireo vehivavy hoe ao anatin'ny orinasa ohatra fa ny lehilahy tena hoe mamelona aloha na fahitana anazy. Dia raha izany dia mbola tokony entanina ihany ry zareo raha ny tena fahitana anazy fa saingy tsy ho hitanay izao dia izao ilay izy fa izahanay fa mino izay fa raha ohatra hoe maningana taona iray dia mety ho fantatray amin'ny atsiporiany hoe miralenta ohatry ny ahoana no misy eto amin'ny komina Anosiala ka ahafahana manentana na tsy manentana an'izy ireo intsony. Tsy mahasakana ho amin'ny fampandrosoana ny komina ve izany? Tsy sakana satria manana ny traikefa izay mifanaraka amin'ny filan'ny komina, filan'ny asa eo amin'ny komina ireo vehivavy izay miara-miasa aminay ao ka mihina fa tsy sakana izany fa vao mahara mampandroso tsara ny asa eo anivony. Maro anisa kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy eto Madagasikara araka ny atotanisan'ny voaka tamin'ny fanisana kaben'imponina sy ny toeram-ponenana. Araka izany tena manana ny toerany vehivavy amin'ny fampandrosoana ny firenena ka tsy azo atao tsinitsinina. Isan'ireo izo tokony hosotrany vehivavy ohatra ny zo iaina ao anaty tontolo mendrika tsy feno tebiteby lavitry ny herisetra isan-karazany, ny zo hianatra, zo hiasa sy tsy arahin-teritery na herisetra, zo hihinana araka ny filan'ny vatana, zo hisitraka fitsaboana, zo afaka andray anjara amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisina eto amin'ny firenena, indrindra anana fahafahana maneho hevitra sy hoeno teny. Hetsika maro no nanamariana ny andron'ny zo ny vehivavy androany Valomartsa. Isan'ireo ny komina Anosiala ka nanamarika izany tamin'ny alalan'ny hetsika maro. Tanjona nandritra izany ny fanehoana amin'ny rehetra ny lanjan'ny vehivavy, indrindra ny fitakiana ny fampanajana ny zo tokony hisitrahany. Tsy vitan'ny olombitsy ny fanavotana sy ny fanarenana ny firenena ka nijoro ireo anteny miarana ray aman-dreny foko malagasy na ny RFM mandroany ho amin'izay fanavotan'ny pirenena izay noho ny fahitany ireo olana maro lafy eto amin'ny firenena. Efa nisy ny dingana nataony ireto ray aman-dreny ireto dia ny firaisan-kinan'izy ireo rehefa eo nanolotra sosikevitra ho fanavotan'ny pirenena. Ny iverena malagasy ao amin'ny maha-malagasy azy no tanjona kendrena ho ny fanazavana. Ny androany zany dia fanombohana ny dingana amin'ny fanoizana ny tolona indray amin'izay satria efa navita dingana maromaro na teo amin'ny lafiny ara-diplomasia zany na teo amin'ny lafiny fitondram-panjakana satria nefa niezaka zany anatina ny fitondram-panjakana efa nisy ny fampiresana na nazavana ny hoe toerany ray aman-dreny zany amin'izao toeraraha misy eto Madagasikara zao ary teo amin'ny vola raisam-pirenena koa dia fahitanareo reny ny ako fa nisy zavatra mahaverim-panantenana ny avy any ary miandry antsika izy. Ny ataontsika amin'izao zany dia lasa amin'izay tsika anavitra any Madagasikara amin'izay ho afaka amin'izao toerana misy azy zao zany hoe ny tena iverena amin'ny Madagasikara malagasy azy amin'izay. Ny fialan'ny Madagasikara amin'ny rafim-panjanahana no fanavotan'ny pirenena ho an'ny reto ray aman-dreny reto. Mitaky andraikitra sy ny fandraisa malagasy an-tanana ny firenena nefa izany ho hiatran'ny fanazavana. Ireo tanora indrindra no entanina amin'izay fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena izay. Ny fanavotam-pirenena aloha dia mazava ilay izy hoe miala ao anatin'ny rafitra
rafim-panjanahana Madagasikara fa rafim-pirenena malagasy an'izay no mipetraka eo. Malagasy an'izay no mitondra ny tany sy ny fanjakana, malagasy no manangana ny firenena. Zay le zavatra vitaleo atao. Tsotra ny fanatanterahana an'izany, tena tsotra. Rehefa tapa-kevitra ny malagasy andray tanana amin'ny fireneny dia mandeha ho azy zany zavatra zany, ary zay no manina amin'izao fotoana zao. Ary rehefa fantatra ny tamin'ny fividanana teo mivokatra fa tapa-kevitra ny malagasy fa andray tanana amin'ny fireneny, matoa salamreny ny zavatra niseho. Zay zany izy anarana iray aman-dreny no mitarika amin'izay hoe andao amin'izay ary tsika fa efa vonona izay nitarika amin'ny fanavotana ny firenena. Ianareo tanora no andrasana ihany koa mba tsy ho varivarina fa tena hijery lavitra ary tena hijery ny firenena amin'izay. Tsy mety ny lojika ny izoran'ny fanjakana matoto izao ny firenena ho iatran'ny fanehoan-kevitra. Tsy mamany olan'ny firenena ny fanapahan-kevitra no raisin'ny fitondrana fa business fotsiny no misy eto. Mibantoerana eto amin'ny firenena malagasy ny gaboraraka. Tsy avany olana eto amin'ny firenena sy ny filan'ny vahoaka intsony mihitsy ny tondro zotra lehan'ny mpitondra izay tsy mahafantatra akory na ny firenena na ny filan'ny vahoaka ao aminy. Raha izay no fantaninareo matoa ny firenentsika tonga amin'izao fotoana zao dia tsy vahaolana ao amin'ny firenena zany zay. Le lojika napetraka zany tsy ahafahana mamaha ny olam-pirenena fa ahafahana manao business ny firenena. Zay zavatra misy eto Madagasikara na inona lazay na inona mbara satria ny zavatra hitantsika dia mazava ho azy ny fanaovana gavoraraka eto amin'ny firenena, fanaovana filandratsy ny firenena. Ary porofo mitoaka amin'ny tendany ny fitondram-panjakana misy keno ny teny tamin'ny fahafatesan'ny ratopoko vavy Rasazy teo iny hoe ny tsy fanekeny Rasazy intsony ny fanaovana gavoraraka amin'ny firenena no anisany namozany ainy. Dika zany fa misy gavoraraka eto Madagasikara. Le lojika petraka zany ambany no le zavatra tediavina. Tsy mifandraika mihitsy amin'ny filan'ny firenena le zavatra atao fa manjary lasa manao izay tiana atao no tsy fahafantarana le firenena. Fa voalohany indrindra aloha tokony ho fantatra amin'ny firenena. Fa moa ve ny fitondram-panjakana mahafantatra ny firenena, mahafantatra ny malagasy, mahafantatra ny fomba inona no andrasan'ny malagasy amin'ny fitondram-panjakana. Fa raha fantany izay vita ny inona malazy, fa no tsy fahafantarana an'izay dia tsy afaka mamaly an'izany izy. Olona 17 no voaroroy tamin'ny rarana faty ny ben'ny tanàna Mangataboangy abato finandrahana Rasazy Narindra taorian'ny fiakaran'ny rarah fampanoavana omaly tetsan'ny tribonaly ambaratonga voalohany Anosy. Tafiditra ao anatin'izany filohan'ny délégation manokana Mangataboangy teo aloha sy ny ben'ny tanàna manodidina ity komina ity. Voasarimitra tamin'ity rarah ity ihany koa ny anadaindra ny fampitam-baovao ihany. Vonolona amin'ny fomba feno abibiana, fikambanan-jiolahy, fisandohana anaran'olona, ireo no vesatra nampiangana ireo olona 17 raha ny tatitra voaray. Nivoaka tamin'ny fanginany ary nandiso ny fiampanganany Tsitoena anadany io ben'ny tanàna io ny ren'izy ireo ka mitaky ny tena fanadihadiana marina mahakasika ity tranga ity. Tsy marina mihitsy ny filazana fa anisan'ireo navandoza namono na faty any Rasazy Narindra itsito. Ny porofo izay etiko manamarina an'izany dia izao hoe zanako reo telo mianadahy reo zanaka anay mivady dia i Meratina Silvestre sy zaho. Fianakaviana mifankatia sy mifanohana izahay ireo satria isak'izay misy zavatra tao dia miara-mikaondoha, miara-miasa ireo zanako ireo. Porofon'izany fifankatiavana sy fiarah-miasa zany ny nametrahana Rasazy Narindra ny Tsitohaina ho premier liste ny conseiller izay ho tariny. Mba jereo akaiky le tompoko ny mikasika an'ity afera von'olona izay nahafaty ny Rasazy Narindra ity. Malahelo dia malahelo tokoa ny tenako ny foko satria amin'ny mahareny azy zay niezaka mba nampianatra an'ireo zanako ireo, niezaka nampandray anjara an'ireo tanora ireo mba hitondra fampandrosoana nefa dia faty sy gadra no azon'ireo. Finiavana te hitondra ny anjara biriky amin'ny fampandrosoana ny komina Mangataboangy no nahatonga azy ireo resy lahatra hirotsaka ny sehatra nandray andraikitra ho ny fanazavana. Mitovy ny fomba fijery mahaloana ny zava-misy any an-toerana ka ilana fandraisana andraikitra aingana. Eo zany hoe te haka fahefana itsito amin'ny nahafaty any Rasazy Narindra. Tiako ny milaza aminareo fa io komina Mangataboangy io dia komina izay tena mila fampandrosoana tokoa, tena mangetaheta fampandrosoana tokoa satria voaporofo zany hoe tamin'ny andron'ny Meratina nefa nametraka ny fitokisany sy ny fitiavany taminay tamin'ny Meratina ireo vahoaka ireo notohizany zanany zany tamin'ny filatsahan'ny Rasazy Narindra sy Tsitohaina. Ina ny antony zany na ny école na ny
resaka hoe brao-panjakana toy ny gendarmerie ny braony commune ny école-panjakana ny CSB2 zay anaka kely mba vita eo moa am'izao fotoana izao vitany meratina fa ny ankoatra ny CSB2 io zany zay teneniko eo zay ny mpianatra de tsy misy zavatra mba hatomombana na zavatra hoe mba azo jerena ao anatin'ny commune io. Zay ny antony mahatonga an'reto zaza reto tanora ny vokarina teraka tao Mangataboangy reto hoe andeha mba hitondra ny fampandrosoana ho amin'io commune io. Voaresaka ny paritaka taona tambazotra an-tserasera ihany koa fa maty voatifitra ny Iray Rasazina Rindra izay efa be ny tanàna ny Mangataboangy. Vaovao diso zany hoy ny reniny. Aretina nahafaty ity be ny tanàna ity fa tsy hovoizina ao anaty tambazotra io. Miantsony rehetra ny tenany anao fanadiadiana ka moka ny marina trany. Mikasitra ihany koa ny nahafaty ny rainy. Voalaza ao ny hoe voatifitra ihany koa ny dadany zareo. Tsy marina zany fa ny dadany dia narary avy any Mangataboangy izy dia niakatra taty aminay taty Antsirabe dia nitsaboinay teo amin'ny hôpitaly lehibe teo amin'ny hôpitaly Atsimo dia tsy nahatohitra moa ny herim-batany dia nidao ny fahafatesana izy tamin'ny 2021. Zay ny nahafaty ny dadany. Tsy pihiko eto manokana fa betsaka isika ny milaza zay vaovao zay tena manimba fosy tsy marina tokoa zay lazaitsika. Tsy aiviny fa nialy ny zoma 20 febroary taorian'ny fametrahana samboady azy tao Ambositra no nisy nitifitra ny ben'ny tanàna raha ny voarivony raniraniaina teo anelanelany Ambavalozakely sy Ankavitra Ambano komina Itremo. Tsy mbola nandray ny asa mahabe ny tanàna azy akory i Rasazina Rindra dia io maty no nitifitra nahazo azy io. Mitokosa ny fanadihadiana ary andrasana ny toy ny raharaha. Tombanana mbola hobetsaka ny rotsakorana any amin'ny faritra Avoana Atsinanana no ny fisiany ilay faritra Andro Ratsany avaratry ny nosy ao amin'ny faritra Nalanjorofo sy Atsinanana ary Alaotra Mangoro amin'izao farany herinandro izao raha ny fampitam-baovao ny meteo. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena momba ny fampitsan'ny rotsakorana ireo faritra voakasika. Ilay Andro Ratsy niditra ny tanety tany amin'ny distrika ny Sambava Omaly alina tamin'ny 20 alina kosa dia efa nivoaka an-dranomasina ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika tamin'ny 9 maraina teo ary manoindiany ny akandrefana. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 20 kilometatra avaratra andrefana Analalava no nisy ny foibe ny ilay Andro Ratsy ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. 5 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary anatafiotra 5 kilometatra isan'ora manakaiky ny foibeny. Nikisaka ny akandrefana somary atsimo andrefana izy ka nahafaka 20 kilometatra isan'ora. Ahina trano izany hitondra-drano, ny fiakaran'ny renirano sy ny fiotsan'ny tany sy lalana amin'ireo toerana marifo rehetra voakasika. Ivoatra ny amin'ny mahery 100 kilometatra miala ny morontsiraka izy androany ka hitombo hery miandalana ka tombanana ho lasa rivo-doza atao anatin'ny 420 ora manaraka. Itoy araka izany rotsakorana 50 amin'ny 100 milimetatra ao anatin'ny 420 ora ny amin'ny faritra avaratra ny morontsiraka avaratra andrefana fa indrindra ny ilan'ny Avoana Atsinanana nosy ny morontsiraka andrefana. Nahazo filazana loza fahamailona amin'ny loko manga ny faritra Sofia sy Ambatsoa ary fanarana amin'ny loko maitso kosa ny faritra Boeny sy Besalampy. Foana kosa ny filazana loza ho an'ny Diana sy Sava. Manao ny fanafiany tao amin'ny renivohitra Atsinanana Ukraine i Rosia Omaly alina ifoandro any Sabotsy. Farafahakeliny olona 12 namoy ampolon'ireo naratra. Foto-dravitra samary potika sy rava raha nitatitry ny lehibe ny fitantanandrara sivily sy miaramila ao Donetsk androany. Nitranga izany ny ampitson'ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone sy balafomanga tamina foto-dravitrasa momba ny angovo tao Ukraine. Ankoatra io, nisehoana fanafiana hafa ihany koa tao Kharkiv, mbola ao amin'ny faritra Atsinanana ihany, izay namela orinasa sivily tao amin'ny tanàna ny Bogodokiv, olona iray nifantatra fa maty ary 7 naratra. Nanambara ny ministry ny fiarovam-pirenena Rosiana teo anatrehan'izany fa nasakana drone Rosiana 1.3 nandritra ny alina. Ny kendrin'ny rafinerie tao Kirishi, faritry Leningrad, ny fanafiana tamin'ny drone raha nambara ny gouvernoura tao an-toerana. Raha ny vaovao, natony Washington ny fidiran'ny Ukraine amin'ny sary anabagabaka Omaly Zuma ho ny mpitondra teny ny National Geospatial Intelligence Agency. Nanamafy ny avy amin'ny CIA ny alarobia teo fa niatona ihany koa ny fampitana vaovaona renseignement tany Ukraine. Na izany aza ho an'ny tafika Ukrainiana, manandanja toy ny fitaovany miaramila iadina amin'ny fanafiana Rosiana ny sampam-pitsilovaka Amerikanina. États-Unis nanamafy ny fampiatona ny fanampindrara tafika ho an'ny Ukraine ny fiandohany herinandro teo.